Ny fampiavanam-pirenena kosa no entin'ny fikambanana AV7 ireo fikambanana izay vondrona ny olona ny arambona noho ny loza ny 7 febroary 2022 nandritra ny famorinam-panao gazety ny tanterana androany maraina teny amin'ny espace Mongote Andrefanambojanahary no nampafantarin'izy ireo ny fizotrany izay fankalazana izay rahantsika tanatin'ity sary manaraka ity ny makasika izay. Iavaka ny fankalazana ny andro ny 7 febroary amin'ity taona ity hoy ireo mpikambana ao amin'ny fikambanana AV7 izay vondronana ireo ny arambona tamin'ny rarafy 7 febroary 2022 nandritra ny famelabelarana tamin'ny mpanao gazety androany dia nanamafy ny mpitarika ny fikambanana fa ny fampiavanam-pirenena no hovozin'izy ireo amin'izany ary andray anjara feno amin'ny fanatanterahana fampiavanam-pirenena izy ireo entina hitsonjovana filaminana sy ny fampandrosoana eto amin'ny firenena. Dia asaina daholo ireo filoham-panjakana 5 na ira Valomanana, na ira Joely, na ira Zafelber, na ira Tsiraka, na filoha hely dia anjarana AV7 manasa azy ireo ary fampilantanany zareo ny fanasana fa ho avy moa izy anazy zay tsy avy izy zahay tsy manana lolony ary tsy manana foana ny sazy zay miatra amin'izay tokony ho voasazy ny fanasana azy ireo fa izay ny mampiavaka an'ity indray mitoraka ity. Fatao anatin'ny fampiresana tamin'ny mpanao gazety zay ihany dia namelabelatra ny programa momba izany fanamarian'izany ny mpitarika ny AV7. Ny programa iarahana mandrindra miaraka amin'ny fitondram-panjakana izay fitondrana mahefa eto amin'ny tany sy ny firenena ka ny thème hoentinay amin'izany dia tsy mivaona sy tsy miala ao amin'ny 4F izay efa eo ambany fanatanterahana azy ny FFKM dia ny fikekeloka sy ny fibebahana ary ny fahamarinana sy ny fihavanana. Nanamafy ireto mpikambana ato amin'ny AV7 reto fa maro ny fitsikarana azy ireo ankehitriny saingy nambaran'izy ireo kosa fa miay azy ireo hatramin'izao ny fitondram-panjakana mijoro izay isaoran'izy ireo fena.